Ie, Fiarmada andian'ny fahavalo ambin'ny folo ny société Manda SA izay mikirakira ny hazan-dranomasina Madagasikara mivarotra ny hazan-dranomasina congelé sy ny sakafo masaka zany mandritra ny ity Fiarmada ity dia eo ny sakafo izay ezahanay foana ny manome tsiro tsara be ho anazy dia ho an'ny hazan-dranomasina congelé kosa dia manao promotion be mihitsy izay satria 8,000 dia efa mahazo ny crevette ohatra ny bishika 503,000 dia efa mahazo dia zay izao hitanareo zao tomefy olona be mihitsy zany ety Mahamasina amin'izao dia manaingana izay rehetrarehetra mbola any an-trano any ho tonga sabotsy lahady izay vao tapitra ny Fiarmada. Ho an'izay liana amin'ny fikarohana koa dia misy innovation izay niarahan'ny société Manda SA niaraka tamin'ny CNRE fikarohana mahakasika ny déchet ny fruits de mer izay afaka ho hitantsika manaraka an'izao zany ny fanadihadiana mahakasika an'izay.